Miraba sika ndray amin'ity fotoanandroany ity tain'Andriamanitra daholo tonga soa eto amin'ity fotoana mahafinaritra ity indray. Manona ny fiadanan'i Jesosy sy ny fahasoavany ho aminao sy ho an'ny ankonanao ny tena koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hoy izy za teo hoe tonga amin'ny fotoana mahafinaritra indray. Afinaritra indray ity fotoanandroany ity satria i Tompo mihitsy, Andriamanitra mihitsy no naniraka anao, niantso anao amin'izao fotoana zao. Ary rehefa izy no miantso dia maniraka, dia izy ihany no amokatra indray ane zasy ianao amin'ity androandroany ity. Ary tadidy tsara fa ny teny faminanianantsika amin'ity volany ity dia volany vavahady midanadana. Mino fa efa manokatra vavahady midanadana ho asianao indray Andriamanitra mialohany ity fotoana ity. Ary rehefa tapitra ity fotoana ity, ary ao anatin'ity fotoana ity dia efa afaka miditra amin'izany zasy ianao. Haleloia! Tain'Andriamanitra manokana ianao hoe misaotra an'Andriamanitra ny tenako satria mbola nomeny tombosoa indray ahafahako manompo azy. Manompo anao koa eto androany ary makasitraka ny mpanompony izay raiko ato amin'ity fiangonana ity dia Dokotera Rina Mivady zany izay mbola manome tombosoa ary mbola manome fatokisana indray amin'izao fotoana zao. Dia tain'Andriamanitra manokana tompoko ianareo mianakavy papa sy mama zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy ho lava sika raha lasy anabavy satria kely ny fotoana. Ny lohatenitsika androany moa dia tononoka ety mialoha ety dia ny hoe ny antso sy ny fanandratan'Andriamanitra. Ny antso sy ny fanandratana avy amin'Andriamanitra. Raha lasy anabavy, Andriamanitra dia manana ny fombany maro samihafa anandratana olona anankiray. Ary manana ny fombany izy hiatsoany mba anandratana an'izany olona zany. Andriamanitra masy rehefa miantso ampiasa olona anankiray, atonga ny olona anankiray eo amin'ny antsony na tongavany eto amin'ity tany ity, dia tsy maintsy sandratra izany olona zany raha Andriamanitra no niantso azy. Ary indrindrandrindra koa izany olona zany ka manaiky ny antso sy ny fisandratana ataon'Andriamanitra aminy ka andeha amin'izay sistema na amin'ny fomba n'Andriamanitra, dia tsy maintsy ho tahina zany olona zany. Ianao io ane zany amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy izy zao hoe ianao io ane zany amin'ny anaran'i Jesosy. Enoy ny fomba anandratan'Andriamanitra olona anankiray raha lasy anabavy. Tadidy tsara vakiko aloha ny teny faminaniana izay nomenantsika amin'ity volany ity mialohan'ny zavatra rehetra. Hoy izy ten'Andriamanitra ato amin'ny Isaia 61 milaza hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary danadana mandrakariva ny vavahadinao, tsy rindrina izy na andro na alina, ampidirana ny hareny firenena sy ny mpanjakany izay efa voababo ho ao aminareo. Wow! Jereo zany ten'Andriamanitra zany. Idanadana mandrakariva na atoandro na alina ny vavahadinao, tsy sandrindrina. Haleluia! Ho ampidirina ao amin'izay hozy izy ny harena avy amin'ny firenena rehetra. Raha lasy anabavy, izany ten'Andriamanitra. Izany teny zany nefa sy tonga ho azy na hoe nomemeny ho azy fotsiny ny mpanompony tato amin'ity fiangonana ity. Fa tadio fa raha vakinao ty Isaia 60 ity nisy olona tao nitenenan'Andriamanitra ary nisy fomba natao ny olona io tao. Nisy karazana fietsika maro talohan'io tamin'io zanak'Israela io. Voazay vao namositra n'io teny io Andriamanitra. Mino aho fa ho azonao zany teny zany androany. Mino aho fa enao io dia nisy karazana fomba etsika nataonao tany tsy fantako. Fa ny zanak'Israela raha vakinao tato amin'ity Isaia 60, Isaia 59, Isaia 58 dia ho hitanao eo hoe ohatrohatr'izao ka ny nataony olona tamin'izany fotoana zany. Dia avy eo Andriamanitra namositra teny. Raha vakitsika fotsiny eo amin'ny Isaia 60 voalohany eo dia nampitsangana ny zanak'Israela izy. Mitsangana hozy izy fa efa tonga ny fahazavanao. Efa tonga ny fahazavanao. Raha lasy anabavy, ny aizina hozy izy mandrakitra ny tany, fa ny aminao kosa dia fahazavana misy no aminao.
hiposaka aminao ny fahazavan'i Jehova. Raha lasanabavy, inona ny antony nanaovan'Andriamanitra an'izany? Nisy tantara tao amin'ny zanak'Israely, nisy zavatra tao, nisy karazana sy fametezana, nisy fomba nataony zareo tany, ary nisy kosa famindrapo, nisy kosa fifinana, fanatonana n'Andriamanitra nitady fomba maro ny zanak'Israely. Fa hoy izy Andriamanitra hoe fotoana ny reto zao, atsangako izy. Ndao ary mitsangana amin'izay manomboko zao, atsangako ny fiainanareo, ovako ny vavahady ary tsisy andrindrina tsony. Zany hoe nisy nandrindrina, nisy ny ferme, nisy nanakatona io vavahady io. Dia fa fantatsika fa misy fahavalo ampiasain'ny devoly. Ny devoly mihitsy moa zany, izy misy ny manakatona vavahady n'olona anankiray. Fa zao rehefa ny ten'Andriamanitra dia misokatra io, rehefa hita ny esiky ny zanak'Israely tamin'ny fomba n'Andriamanitra nitady azy izy, ary nitady koa ny zanak'Israely ahoana ny fomba nokafan'Andriamanitra, dia andao nanaraka ny sistemany izy fa vaky teny any Andriamanitra. Andao atsangako amin'izay, ho anao ane zany androany. Raha lasanabavy misy tantara anankiray izay dia hivavaka sika aloha, fa vakika aminao aloha ny sombosombony. I Saul ny anaran'io lehilahy io. Raha lasanabavy, zany misy no entina aminao hoe tahenonao ny feon'Andriamanitra indray androany, ahenonao ny antson'Andriamanitra indray androany, ahenonao hoe tahaka an'izany fisandratana. Misy karazana fomba anankiroa holazaiko aminao amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra ty ao amin'ny Samuela voalohany toko 7 ny vakiko aminao, dia misy tapany koa amin'ny 10. Fa zao vakiko ny toko voalohany, toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 7 dia hiaraka ideran'Andriamanitra foitsika. Hoy izy ny ten'Andriamanitra: ary nisy lehilahy avy amin'ny Benjamina atao hoe Kisy, zanaky Abiela, zanaky Zerora, zanaky Bekorata, zanaky Afia. Benjamita izy sy mpanjatobe, ary mananjanakalahy, nananjanakalahy atao hoe Saul izy, izay mbola tanora sady tsara tarehy, ka tsy nisy tsara tarehy noho izy teo amin'ny zanak'Israely, ary nanatombo noho ny olona rehetra hatramin'ny sorony no ho miakatra ny alavany. Ary very ny boriky ny Kisy, rainy Saul, dia hoy Kisy tamin'ny Saul zanany: mitondra zatovy anankiray hanaraka anao. Dia niainga ka mandehana mitady ny boriky, miainga ka mandehana mitady ny boriky. Dia nandeha namaky ny tany avoany Efraima izy, ka namaky ny tany Salisy, fa tsy nahita azy. Dia nandeha namaky ny tany Salima indray izy, nefa tsy nahita ireny. Dia nandeha namaky ny tany amin'ny Benjamina izy, fa mbola tsy nahita azy ihany indray. Ary no tonga teo amin'ny tany Jofa izy, dia hoy Saul tamin'ny zatoviny nanaraka azy: andeha isika hiverina, fandrao isika indray no ahitany kaky, fa tsy no fandrao isika indray no ahiny kaky, fa tsy ny borikiny intsony. Fa hoy ny mpanompony taminy: indro misy lehilahin'Andriamanitra amin'ireo tanàna iroa, ary lehilahy malaza izy, fa izay rehetra lazainy dia tanteraka tokoa. Koa andeha isika akany, fa angamba atoriny atsika izay lalana tokony aleatsika. Dia hoy Saul tamin'ny zatoviny: indro raha makany isika, inona moa no ateritsika ho andra lehilahy, fa efa lany ny mofo rehetra tao amin'ny fitondrantsika, ary tsy misy zavatra ateritsika ho an'ny lehilahin'Andriamanitra, ka inona moa no aty amintsika? Alleluia. Faranasika ny ten'Andriamanitra, satria lavabe ny ten'Andriamanitra. Zany ny tantarany Saul ho tantaraina aminao eto androany. Raha lasanabavy nisy lehilahy anankiray atao hoe Samuela tao amin'ny fotoana io, ka tiako anao angetaeta, satria nisy antso ity lehilahy ty hotahina ho ambinina ho asanjatsy raha lasanabavy tamin'ny fomba n'Andriamanitra ny antsoana azy, fa mitsy lalana fomba n'Andriamanitra ahafana miditra amin'izany vavahady ny danadana amin'ny fisandratana zany. Oza raika aminao eto izy fandaosika anarakira anandratra an Jesosy, fa misy hery ny anaran'i Jesosy. Zany n'izy roketo
ka lao aloha anandratra azy sika amin'ny alalan'ity hira ty dia avy eo sika miverina amin'ny anaran'i Jesosy. Andao ary. Alleluia. Misy hery ny anaran'i Jesosy. Zany mampanan-kery atsika satria ao ny fanahy masina manome an'izany hery zany. Ny fahefana rehetra dia ao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha lasana bavy izany fahefana zany no etiko eto aminao eto hitondrako ny fanazavana eto aminao dia ny hery ny fanahy masina. Hoy izy za teo misy karazana anankiroa fomba n'Andriamanitra anankitelo
oetiketo androany zay voalaza ny vavaka eo ampitenen'ny tompo ahafahantsika miditra am'izany vavahady ho sokafan'Andriamanitra zany. Eny ianao io ane no ao anatin'izany androany. Tadiza nefa araka nefa niteneniko teo fa io Isaia 60 io de nisy tantarany. Nisy olona tao ary nisy mpaminany tao nampitenenin'Andriamanitra. Mpanompon'Andriamanitra nampiteneniny. Isaia ny anaran'ilay mpanompon'Andriamanitra. Ny olona tao ny atao hoe zanak'Israely. Zana nefa raha lasa nabavy nisy hetsika nataony zanak'Israely tao. De faran'Andriamanitra nanokatra tena hoe amitsangana am'izay, miazava am'izay ary. Fa hotahiko am'izay ianao, hosokafaka am'izay ny vavahadinao, hosokafaka ary sisa andrindriny ianao io ane zany olona zany. Tadiso fa zany olona zany ny aina, nakatoa izy, nakatoa am'izay izy de notahina tokoa izy ireo. Na debe arany zavatra mety hoe nanoerana ny Andriamanitra io fa Andriamanitra mpiainy vavaka izy. Tsy amin'ny andro fahoriako izy de hovaliko ianao. Ary zany olona zana nefa rehefa miantso dia misy toromarika rehefa n'Andriamanitra be ahafahan'Andriamanitra hita azy. Ianao ne notahin'Andriamanitra, ianao ne nanokafa'Andriamanitra varavarana indray ty androany. Eno iarany tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tantarany Saoly. Amin'ny alalan'ny tantarany Saoly izay efa nivakiko teo amin'ny Samuela voalohany toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 7 nivakiko teo. Io tantara io raha lasa nabavy dia nisy antso ho an'ity lehilahy ty. Izay tsy nahafantatry ny antso ny lehilahy io mipetraka tao amin'ny dada sy mamany amin'ny toerana anankiray. Tsy fantako ny toerana misy ianao amin'izao fotoana zao na ny toerana nisy ianao tany aloha fa efa natsoin'Andriamanitra ianao nefa mbola tsy naheno ihany. Tamin'ny fombany efa niaona tamin'ny mpanompon'Andriamanitra anao tahaka ny niaonany tamin'ny Samuel. Tamina fiangonana anankiray ianao fenao ihany mbola mety lalin-dalovana ny sofinao raha lasa anabavy. Jereo tsara ny fomba niantsony an'ity lehilahy ty. Ary ty lehilahy ty dia zanaka olona anankiray mpanefoefo izy. Ary niteneny misy moa ny tato hoe tsara tare, tsisy tsara tare mihoatra ny Saoly, tsisy nitovy taminy. Na ny alavany tsisy nitovy taminy. Ianao koa ne zany raha lasa nabavy. Ianao lay tsara tare, tsisy mitovy aminao. Iza moa no mitovy aminao io? Oi kopikole ve? Tsisy mitovy aminao, mety ny masomasony ihany mety mitovy ny orony indraindray. Fa ianao miavaka ianao e. Tahaka zany ty lehilahy ty, miavaka izy, tsisy nitovy taminazy. Ianao io dia olona natsoin'Andriamanitra tahaka ny Saoly. Na natombony tamin'ny Israely, na natombony teo amin'ny akonany. Ianao io mihitsy zany tenenin'Andriamanitra zany. Hoy izy za hoe ianao mihitsy zany. Jereo tsara tamin'ny alalan'ny briky no nanesoran'Andriamanitra anazy tao niantsoany anazy mba hienoany feony. Hoy izy ianao angatsy afaka miteny aminay eto Andriamanitra, manana ny fomba n'Andriamanitra ho ahy. Ny olombelona masy de rehefa anokatra varavarany de manana ny fombany ihany koa. Fa limité fotsiny ny olombelona, ao ny lakle, ao ny atosika, ao ny bouton fotsiny, ao ny tanana fotsiny, tsy haiko amin'ny fomba maro samihafa. Fa limité. Ny an'Andriamanitra tsy voatanisa ny fomba n'Andriamanitra rehefa anokatra varavara-piaina n'olona anankiray raha lasa anabavy. Rehefa anandratra olona anankiray izy, rehefa miantso olona anankiray izy ho asandratra. Tamin'ny alalan'ny briky izy no niantsona ny Saoly. Dia nampiarahana tamina mpanompono anankiray, namana anankiray. Zany tantara teo raha lasa nabavy. Nandeha izy tamina toerana anankiray tsy nahity. Nandeha izy tamina toerana anankiray tsy nahity. Nandeha izy tamina toerana anankiray tsy nahity. Efa lany hevitra izy nitady eny briky io. Tsy haiko izay niantsoan'Andriamanitra anao mba hiaonany aminao tamin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra. Misy point anankiray tokony efa raisinao amin'izao fotoana zao. Rehefa lany aika izy ireo nitady zay nitadiaviny dia nanolo-tsaina anazy Andriamanitra, nanolo-tsaina n'io Saoly io tamin'ny alalan'ny namany. Tamin'ny alalan'ny namany hoe satria efa saiko iverina, efa saiko kivy, efa nieritreritra ny dadany, nieritreritra ny akona ny Saoly.
satria efa nandeha tamin'ny heriny natao ny fomba rehetra tsy nahita n'ilay boriky. Tamin'ny heriny ozy izy aho, tamin'ny fahaizany nitety tsatsy, nitady olona tatsy, na nitany olona tatsy, tsy nahita. Verevitra izy fa nan'olo-tsain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny namany hoe mandehana amin'ny mpanompon'Andriamanitra atsy io. Fa zay tenenin'io lehilahy io dia ohatrany hoe tanteraka daholo. Mba ndao ao hoe mba n'olo-tsainantsika izy. Rahalahy sy anabavy, point anankiray ahenoanao ny feon'Andriamanitra sy ny antson'Andriamanitra rahalahy sy anabavy, ary andehananao amin'ny anjara voatendrinao, ahenoanao an'io anjara voatendrinao io ao amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Na ninona izy tato tsy niteny tamin'olona sotra, na ninona tsy nandeha hoe tamin'ny omby asa, misy any tena amin'ny omby asa tsy amin'ny mpananjo rehetrarehetra, fa hoy izy Andriamanitra tamina mpanompon'Andriamanitra. Samuela ny anarany. Samuela ny anarany. Zareo indray anefa fa misy anankiray alohantsika hidirana amin'izany. Misy faharoa point anankiroa. Ity Saoly ty anefa na dia kivy, fantatr'Andriamanitra masy ny fon'olona anankiray atsoiny. Hoy izy Saoly, fa ahoana ny andehanantsika hiaona amin'izany mpanompon'Andriamanitra zany nefa itsika tsy manana zavatra ho atolotra azy, homena azy. Rahalahy sy anabavy, point anankiray rehefa te hampisokatra ny vavan'ny mpanompon'Andriamanitra ianao, te hiainy feon'Andriamanitra sy fampianarana tolosaina maro amin'io fiainanao io, dia tahaka an'ity fatakaran'ity lehilahy ty, mitondra fanomezana na dia kely ary ao amin'ny fonao, mitondra fanatitra jereo tsara ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, ndry Abrahama, ndry rehefa natsoina izy dia nisy tolotsaina avy amin'Andriamanitra hoe misy fanatitra homena, dia isokatra ny vavan'Andriamanitra. Point faharoa zany. Zany dia ahafahanao miditra amin'ny vavahady hosokafan'Andriamanitra anao amin'ny fiainanao. Mandeha anao amina mpanompon'Andriamanitra. Mandeha anao tsy mandeha talam-pony fotsiny, mitadiava fanomezana. Hoy izy anao amin'ny Facebook ao masy be dia be hitako ao hoe de fanomezana hoe ohatrohatry hoe mampanakarena mpanompon'Andriamanitra. Aza miraharahany zany rahalahy sy anabavy. Ny fiainanao no jereo. Fa raha izany toromarika hoentinao, tsy ataonao inona ary mifalianao amin'ny mpanompon'Andriamanitra ho tahina. Fa izy koa ne mba nandeha tamin'izany mba nahatonga ny fitahina io aminy, manana lakile maro samihafa Andriamanitra hitahina ianao. Mandeha any ianao dia mitondra fanatitra, fanomezana mpanompon'Andriamanitra. Dia hoy izy mpanolo saina misy aty aminaka, satria ny toloran'Andriamanitra sainy io lehilahy io. Efa nomanin'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra asoa ahatateraka io faminaniana amin'ny Saoly io. Ianao ane zany, ianao zany tsy haiko mety inona ny boriky na tonga anao ny antsoan'Andriamanitra anao, mety aretina ve, mety anatonanao ny mpanompon'Andriamanitra na efa nanatina anao, mety hoe namana ve mitondra anao tany, tsy haiko ny fomba, na mety ady amin'ny vady, na mety hoe fisaraham-bady, mety hoe fahafatesana ny rainao sy ny zanakao, tsy fantako hoe izay antony nanatonanao an'Andriamanitra, nitadiavanao antsoantso teo amin'ny alalany mpanompon'Andriamanitra. Mety efa tany ianao, mety mbola voatsoina, na mety sao anao maheno an'izao feo zao. Misy fomba ankafan'Andriamanitra anandratany ianao io vavahady io ho anao rahalahy sy anabavy. Rahalahy sy anabavy, tianao Jesosy. Tadidy tsara, rehefa nandeha izy roalahy niaona tamina mpanompon'Andriamanitra Samuela ny anarany. Mahafinaritra be. Lasa izy niaona. Enoy amin'izay ary. Enoy amin'izay ny tantara. Enoy ny tenin Jehovah. Rehefa nanaiky tolotsaina tsara avy tamin'ny namany, tsara tolotsaina tsara. Tsara ihany zany mananamana tsara io rahalahy sy anabavy. Manana tolotsaina avy amin'Andriamanitra, mahatakatra. Dia tiako anao hiaino farapana satria efa ho tapitra ny fotoanasika, dia hivavaka ho anao rahalahy sy anabavy. Eny ary, ndao asika mamaky ten'Andriamanitra, toizasika ny ten'Andriamanitra ato amin'ny 1 Samuela 9:14. Mihina fa efa tafiditra tsara anao io zao
tena mangetaeta tsara am'izay ianao io iainao n'izany feon'Andriamanitra zany. Tadizy raha lasy anabavy za hitanao io dia nisy karazana briky nitadiaviko nakan'Andriamanitra natao mba natongavako eo tamin'ity essai ity. Nahitako ny mpanompon'Andriamanitra Docteur Rina zay raiko ato amin'ny fiangonany. De rehefa nifanena taminazy de nifampiresaka taminazy tahaka nataony Saul tamin'ny Samuela, dia teo no nivoaka nahafantarako ny antsiko eto amin'ity tany ity. Raha lasy anabavy rehefa fantako zany antso zany dia nisy fiovana ny fiainako, nisy fiovana ny tany anaty saiko tany, ny fahatakarako ny fahalebiazan'Andriamanitra, ny fahatakarako ny fahatsaran'Andriamanitra. Ka iahy ohatrozoka io Andriamanitra io rehefa miteny, ay miteny amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra, manolo-tsaina anao amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra. Raha lasy anabavy enoy ary hoy izy ny ten'Andriamanitra ato amin'ity andininy 410 dia niakatra tao an-tanàna izy roa lahy, ary no tonga tao izy dia indro Samuela nivoaka niakatra hoany amin'ny fitoerana avo ka nifanena taminy. Ary Jehova efa nanambara tamin'ny Samuela omaly ny andro nahatonga ny Sauli ka nanao hoe raha piso toy izao dia ampandehaniko ho aty aminao ny lehilahy anankiray avy amin'ny tany Benjamina, ary hosoranao ho mpanjaka ny Israely oloko izy, ka amonjy azy amin'ny Israely oloko izy, ka amonjy azy azafady, amonjy azy amin'ny tanan'ny Filistiana, fa efa nizery ny oloko satria efa mby ety amiko ny fitarainany. Ary no ny hitany Samuela Sauli dia hoy Jehova taminy, indro ny lehilahy voalazako aminao, io no anjaka amin'ny oloko. Aleluia. Tapersika amin'io aloha le izy enoy tsara zany tenin'Andriamanitra zany mbola tsy tonga tany akory i Sauli dia efa pahafantarin'Andriamanitra ny mpanompony hoe misy olona tahaka zao ho avy eo, ary efa tonga eo izy de hosoro. Aleluia. Ampahafantarana azy zao. Raha lasy anabavy zanany enao io rehefa miaona amin'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray na amin'ny fiangonana Andriamanitra anankiray, efa fatany mpanompony fa misy antso n'Andriamanitra natongavanao teo. Tsy tonga tsy de volo misy natongavanao teo, tsy olombelona natongavanao teo, fa Andriamanitra misy tamin'ny fombany natongavanao teo. Dinio tsara fa tamin'ny alalan'ny boriky no natongavany Saul teo raha lasy anabavy. Enoy ane mba afantaranao anazy hoe marina zany hoy izy eo amin'ny 18. Ary Saul dia nanatona ny Samuela teo ambavahady ka nanao hoe masina ianao, atorio ay ny tranony pahita. Ary Samuela dia namaly any Saul hoe izao no pahita miakara eo alohako, hoany amin'ny fitoerana avo, fa hiara mihinana amiko ianao anio, ary amaraina dia alefako andeha ianao, ka olazaiko aminao izay rehetra ao amponao. Ary aza malahelo ny amin'ny borikinao izay efa very atelony, fa efa hita reny. Ary ho an'iza ny zavatra iriny rehetra eo amin'ny Israely, soanao sy ny akoninanao ndray va? Dia namaly Saul ka nanao hoe tsy Benjamita va aho, ary amin'ilay kely indrindra amin'ny fireneny Israely, ary tsy kely indrindra va ny mpianakaviko eo amin'ny mpianakavin'ny Israely, eo amin'ny fianakavin'ny fireneny Benjamita rehetra, ka nahoana no miteny amiko toy izany ianao? Ary Samuela dia nitondra any Sauli sy ny zatoviny ka napiditra azy tao amin'ny efitrano, dia nanome azy toerana aloha teo amin'izay nasaina, ary tokony olona 30 reo. Ary hoy Samuela taminy mpanao nahandro, eto ilay anjara nomeko anao, izay efa nolazaiko taminao hoe tehirizy izy. Dia nalainy ny mpanompony nahandro sy nahandro ny sorokena mba ny
eo aminy ka napetrany teo anolohan'ny Saoly. Ary hoy Samuela, indro izay efa natokana dia voapetraka eto anoloanao koa hany, fa ho amin'izao fotoana izao no hitehirizana izany ho anao hatramin'ny nanaovako hoe efa nanasa ny vahoaka aho. Ary Saoly dia niara-nihinana tamin'ny Samuela androtr'izay. Alleluia. Rahalahy sy anabavy, goavana ho Andriamanitra. Goavana izy rehefa aneon'ny voninany anandratra olona anankiray. Hitanao ity lehilahy ty dia tsy napoiziny tahaka an'zasy ianao le izy. Raha ohatra ka raha izao hitanao izao zao ndray avy tena misy fatakarana omeny tomponao ohatran'ny hoe tantara ho anahy misy le izy. Mino koa fa misy tantara voakasika anao io. Natsoin'Andriamanitra tato amin'ity fiangonana ity ary tena niteny foana taloha ny mpanompon'Andriamanitra ary hatramin'izao. Taloha dia ohatran'ny hoe mbola tsy dia mahatatakatra zany ianao. Fa rehefa miteny Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony ka efa misy zavatra efa homanin'Andriamanitra anao amin'ity fiainany ity rahalahy sy anabavy. Ity lehilahy ity tena antso goavana koa ny anazy. Filoham-pirenena ny rahalahy ny anazy. Hoy izy zao hoe filoham-pirenena, mpanjaka hitondra firenena ary anavitra firenena izy io, ny antsoan'Andriamanitra anazy. Taranaka farany kely indrindra hozy izy na dia mpanefefo fara i dadany, tsy dadany ny antsoiny rahalahy sy anabavy. Ny sasy amin'ny dadany io fa mpanefefo tany fotsiny izy. Tsy hoe fotsiny zany fa zavatra goavana be, fa mitsoana tao izy na dia zanaka mpanefefo ary izy. Mbola nahatsapa hoe zany ny kely indrindra ao amin'ny taranakinay. Ohatrohatry zany ny rahalahy zasy ianao. Io raha mbola tsy nitenenina amin'ity baiboly ty hoe ny fahotany Saoly tamin'ny fotoana io hoe mety misy fahotana ny tao hoe tsy haiko na mety misy fijangajanga, mety misy sala, mety misy teny tsy fantako hoe tsy haiko tsony tao fa safidian'Andriamanitra fotsiny io lehilahy io. Fa zao na dia teo ary zany fahalemena maro samihafa zany rahalahy sy anabavy dia tsy nanakana an'Andriamanitra anandratra n'ity lehilahy ty satria tonga ny fotoanany. Tsy haiko natakatrao ny tian'Andriamanitra ho lazaina tamin'ny tenina hoe mety hoe tsy dia mazava aminao loatra ny fanazavako fa mino fa ny fanahy masina manazava an'izany any aminao rahalahy sy anabavy. Rehefa teo izy dia efa namanana sakafo navana tamin'ny olona maro. Zany hoe samy manana ny antsondolo ireo. Nisy 3 mahery izy ireo ny vory tao. Natsoina tamin'io fanasana goavana io satria isy fanatitra tao tamin'io dia nisy fiarana amin'ny sakafo. Teo ny nanambaran'Andriamanitra fa io lehilahy io ho avy eo. Enao io ane zany misy karazana ny olona ho ampiangonana marobe. Tadizy rahalahy sy anabavy fa tsy hoe mivavabavaka fotsiny atodian'olona anankiray ihany ny antsoan'Andriamanitra azy, fa misy antso io. Mety enao miaino anahy io ane zany misy antso io. Ary efa tsoin'Andriamanitra fiangonana anankiray enao miaona mpanompon'Andriamanitra anankiray, tsy maintsy misy fisandratana ao ambadika zany. Misy fisandratana ao ambadika zany. Jereo tsara fa 3 jours ny any Paoly. Raha vakinao tsara io 3 jours izy nitady an'io briky io. Tsy haiko na firandro na firitaona ianao nitady an'io brikinao io. Inona moa ny zavatra nitadiavinao nandritra an'izay elabe zay? Eny fa arakaraka rahalahy sy anabavy ny filomanao raha milona amin'ny fitadiavanao ny fahasalamanao io foana ianao. Raha milona amin'ny fitadiavanao ny arena arabola io foana ianao. Miasa mbola tsy voasangana ny trano, mbola tsy nahazo tany, mbola ohatrohatrohatro zao satria tamin'io ny alalany nandehananao tao am-piangonana. Tamin'io no nahatongavanao tao amin'ny mpanompon'Andriamanitra mba mivavao anahy fa zao ny zanako, zao ny vady aman-janako, zao. Fa hoy izy Andriamanitra tamin'ny Saoly rehefa niaona tamin'ny Samuel, efa hita ireo briky reo. Tsy reo tsony, efa hita reo. Fa matoki anao fa zao ane ny antsoan'Andriamanitra anao taty fa hosorana anao mpanjaka hosorana anao mpanjaka. Rahalahy sy anabavy tapitra ny fotoanasika fa hoy izy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny 1 Samuela 10 vasika vetivety amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Samuela nitondra tavoara feno diloilo ka nanidina ny diloilo teo andohan'ny Saoly dia nanoroka azy izy ka nanao hoe tsy nanositra anao va Jehovah mba ho mpanapaka ny lovany. Rehefa
misaraka amiko ianao anio dia ahita olona eo anilan'ny fasandrahely ao amin'ny faritanin'ny Benjamina ao Zelza, ary izy ireo ilaza aminao hoe efa hitany boriky izay notadiavinao, ary indro tsy boriky itsony no everiny rainao fa ianareo kosa indray no ahiny. Fa hoy izy, ahoana re no ataoko amin'ny zanako, dia androso iala ao ianao ka ho tonga ao amin'ny hazo terebina any Tabra, dia ifanena amin'ny olona telo lahy miakatra ho any amin'ny Andriamanitra any Betela. Ny anankiray mitondra zanakosy telo, ny anankiray mitondra mofo telo, ary ny anankiray mitondra divay iray tavoara. Ary iarahabanao ireo sy anomeanao mofo roa, dia ho raisinao amin'ny tanany izany. Amen, amen. Tapitra ho ihany fotoanasika vakio ten'Andriamanitra io ka hatramin'ny fahasivy raha lasanabavy eo amin'ny fahasivy no vakiko farany amin'ny andin'ny fahasivy ary raha vao ny hodina niala tamin'ny Samuela izy, dia nomen'Andriamanitra fo vaovao ary tonga avokoa androtra izay ihany ireo famantarana rehetra ireo. Raha sanabavy, zany no teny izay nomen'Andriamanitra ana ho anao, afatra ho anao, afatra ho atsika raha sanabavy momba ny tantarany Saoly, momba ny antso ny antsonany Saoly, momba ny fisandratany nataony tamin'ny Saoly. Mila fa azonao mihitsy ity teny sy ty afatra androany ty raha sanabavy. Tokony ho lavalava le izy fa neto moa zany mana mifetrana amin'ny fotoana, tsy mihoatra amin'ny fotoana omenasika sika na defa nihoatra kely raha izy zao nefa tombosoa ho anao le izy dia tsy maintsy ny faranany. Ina moa ny afatra androany? Ianao matetiky zasy ianao mety mbola milona ho iaho teo ao amin'ny boriky zay tadiavinao amin'ny fiainanao, zany ao amin'ny fanjakanao. Miteny misy ny ten'Andriamanitra na Mateo 6 milaza hoe katsao aloha ny fanjakako dia anaraka anao reo zavatra rehetra reo. Zany hoe rehefa tonga amin'ny toerana iasoan'Andriamanitra anao, efa nanambarana anao nandritra an'izay ny antso iantsonanao amin'ity tany ity, dia katsao amin'izay ny fanjakan'Andriamanitra. Arao ny sitrapony, arao ny teniny ao amin'ny toerana io. Mety fiangonana sy faiky misy anazy ao ato amin'ny fiangonana ECI, efa elaela atato zay, dia eniko ny feon'Andriamanitra ny amin'ny antso ny antsoana. Isika masy misy manontany tena hoe antso ahoana moa ny antsoananao? Matetika sika mandeha amin'ny antso hoe pastera, evangelista, zao be de be ny antso iasoan'Andriamanitra anao raha lasianabavy. Mety tsy ho pastera ianao fa mety ho mpanefefo, mety ho business mpivarotra omby sotro zao fotsiny, mba anoananao ny asan'Andriamanitra, mba anoananao ny fiangonana misy anao, mba ho ampiasain'Andriamanitra ao anao ampandrosoana ny fanjakany amin'ny vola nomena anao, amin'ny omby nomena anao. Tsy haiko na mety ho mpampianatra ianao, mety ho dokotera ianao, mety tsy haiko zay mety antsoan'Andriamanitra. Enoy ny antson'Andriamanitra raha lasianabavy. Fa ny tiako lazaina aminao misy karazana fomba iantsoan'Andriamanitra ary misy karazana fomba anandratan'Andriamanitra n'olona anankiray. Ity dia nasandratra Andriamanitra ity lehilahy ity rahalahy anankiray ity, Saoly ny anarany. Rahalahy ozy izy satria rahalahy tao amin'ny topo izy io. Natsoin'Andriamanitra ho président république, raha izay ngamba ny azahoanao anazy. Président république zao ny eto Madagasikara. Dia natsoiny io lehilahy io mpanjaka tamin'izany fotoana zany aikay amin'ny fomba n'Andriamanitra, dia tamin'ny fomba tamin'ny alalan'ny boriky ny antsoana anazy. Ianao io ane zany mino fa enao ny feon'Andriamanitra, enao ny fomba nandratan'Andriamanitra olo anankiray. Voalohany izy teo dia mila manatona na mpanompon'Andriamanitra, mila mifampiresaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra voalohany indrindra. Eny tsy ratsy ny fampiresaka amin'ny olona manam-pahaizany, tsy ratsy ny olona mifampiresaka amin'ny olona ray aman-dreny maro samihafa, fa ny tena tsara nasongadin'Andriamanitra eto
dia ao ampanompon'Andriamanitra no afantaranao ny antsonao ary ny amoananao ao amin'io antsonao raha lasanabavy. Ao Andriamanitra no miteny amin'ny alala antson'olona anankiray. Jereo tsara io teny io rehefa hiala tao amin'io Samoela io i Saoly dia navositry Samoela daholo zao teny zao. Ny olona anankiray zany rehefa afaka mifampiresaka vita vositra ny tena avy amin'Andriamanitra avy amin'ny vavan'ny mpanompon'Andriamanitra dia tsy maintsy mahita fity izy. Miaona amin'olona ohatrao anao Zezy Samoely, miaona amin'olona ohatrao anao, tononoka aminao raha lahy sy anabavy. Raha azonao zany teny zany dia tononoka aminao satria zahay dia mpanompon'Andriamanitra kely tahaka an'ireo mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra reo ihany. Nefa fantako fa lehibe ny atanatiko izay teny avositra keto dia raha mino anao dia iaona amin'ny fahitapitianao manomboka amin'izao segonda zao. Tononoka aminao zany fa iaona amin'ny fahitapitianao. Rehefa niala teo Saoly dia niaona tamin'olona maromaro izy. Nisy nanome mofo, nisy nanome ondry, nisy nanome tena be dehibe ny aonany ary ny raha vakinao iteny io niaona tamina mpaminany maro i Saoly taorinany io ary niarana aminany. Raha lasa anabavy lasa olom-baovao i Saoly. Iangaviko anao amaky an'io teny io. Lasa olom-baovao, lasa novana vaovao ny fony. Anova vaovaonao ny Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Farany dia farany. Ny fomba n'Andriamanitra anankiray nataterana an'izany lasa 3 andro ihany ny Saoly. Engana ane mba ho fohy ny fotoananao anataterana eo no eo androany izany anjara voatendrinao zany nakatoy Saoly. Nakatoy izay niteneniny ny Samoela i Saoly. Enao anela ipakatoana amin'ny fiangonana misy anao. Enao anela ipakatoa amin'ny ray ara-pinonao ara-pananao ana amin'ny fiangonana misy anao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga dia tanteraka eo no eo ihany hozy izy ny tenin'Andriamanitra ireo teny rehetrarehetra reo. Ny biriky tadiavinao ane tononoka aminao ho azonao amin'ny anaran'i Jesosy. Efa tanteraka io fahasalamana raisy zao dia zao ny fahasalamana amin'ny anaran'i Jesosy. Io nampiasa saina anao nandritran'izay efa azo efa salama anao. Misy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra io zay mahatonga nanteny teo hoe aoka amin'ny fanjakan'Andriamanitra ho kasainao fa anaraka anao daholo ny fahasalamana arena vola rehetrarehetra. Raha lahy sy anabavy nomen'Andriamanitra anazy zany amin'izao fotoana zao anokafana anao afitaranao ny anjara voatendrinao. Raisy ny biriky tadiavinao mandeha any ianao. Raisy amin'izay anefa ny fanandratan'Andriamanitra ny iraka mpanirana ny antso zay niantsona anao eto amin'ity tany ity amin'ny anaran'i Jesosy. Misoro anao an'Andriamanitra. Misoro anao an'Andriamanitra fa lava be ny fotoana nefa ho anao le izy. Alleluia. Mivavaha anao amin'ity alina ty mivavahanao ho an'ny fiangonana rehetra mba ny anjelin'Andriamanitra ny itoby amintsika tsirairay. Halleluja. Misaotra Tompo makasitraka anao ny amin'ny zavatra rehetra. Mino Andriamanitra fa tonga amin'ny zanakao ny hafatra ho voninahitra ny anaranao. Alleluia. Amen, amen, amen. Anao ny laza averiko aminao ny voninahitra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Eny tokoa fahasoavana sy famindrapo anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetra ho atran'i Jehova andro lava ianao. Amen, amen. Tahiny tompo daholo raha lahy sy anabavy midira amin'ny anjara voatendrinao amin'ny vavahady zay nisokafan'Andriamanitra ho anao amin'ny alalan'ny prinsipan'Andriamanitra anankitelo. Mazo toa mivavaka miaona amin'ny mpanompon'Andriamanitra manompo an'Andriamanitra. Mazo toa ianao manome fanomezana mpanompon'Andriamanitra. Mazo toa ianao makatoa izay teneniny mpanompon'Andriamanitra. Tena ity fa ho tahin'Andriamanitra ianao. Ho avy amin'ny anjara voatendrinao anao. Ho avy amin'ny antso amin'ny fisandratanao anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tahiny tompo daholo raha lahy sy anabavy. Alleluia. Amen. Amen.